faly miarahaba asika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny vatao tagasiny tinako androany isika dia anderisidresaka ndray vaovao malaza tamin'ity herinandro ity ka toy ny mahazatra moa dia fa mitinam-baovao no aroso amintsika eto amin'ny vatao tagasy ka ireto teboka manaraka reto no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo anankiray ity. Madagasikara Chine manamafy ny fandraisana ny roa tonta any Toamasina nahazo fanampina ny grand séminaire Analamalotra. Madagasikara trany tapa-kevitra fa hiroso amin'ny filan-kevitra ny gouvernora sy ny fanjakana ary ny farany MEDD famindram-pitantanana teo amin'ny secrétaire général vaovao. Ireo rehetra reo no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo anankiray ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandrava na renhevitra rehetrena anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amintsika sy tao matavatagazy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Any Toamasina nahazo fanampina ny grand séminaire Analamalotra ka noho izany tonga nitsidika sy nivimbina tolotanana ho fanohanana anireo 10 mirahalahy miofana ho pretra ao amin'ny grand séminaire tamin'ny alarobia 1 janoary ny gouverneur ny faritra Antsinanana Rafidson Richard Théodore nandray azy teny toerana ny père vicaire général Jean-Aimé Rakotormis sy père recteur eo anivony grand séminaire ity. Nambarany gouverneur fa adidiny kristiana rehetra vita batemby ny fanohanana ny séminaire. Madagasikara tsy maintsy mandroso dia mihamafy ny fandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Chine. Tamin'ny 2 febroary no tonga nitsidika tampomba fanajana ny filohan'ny teny mirandoholona tao amin'ny lapany anosikely ny pirakidra mpisolo toerana eo anivony Republika Entiboakan'ny Chine eto Madagasikara Zhang Wei. Ny anton'izany fitsidihana izany dia fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny parlemanta malagasy sy parlemanta sinoa. Ny Republika Entiboakan'ny Chine raha teo dia efa mipiray mombonantoka amin'ny Madagasikara ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ireo voniboaka ampahatra tsy njaram-pahefana amin'ny sehatra maro lafy. Isantanin'izay tapa-kevitra fa hiroso amin'ny filan-kevitra ny gouvernora sy ny fanjakana. Ny rahan'ireo ministra nanaiky nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 1 janoary 2024 fa tsy maintsy hirosona ny fanaovana ny filan-kevitry ny gouvernora. Noraisina izany fanapahan-kevitra izany mba hahalalana misimisy kokoa ny tena ilain'ny vahoaka malagasy. Hisy fanofanana hatao amin'ireo voakasika izany satria betsaka ireo tsikera mahazo ireo gouvernora sy ireo mpiara-miasa amin'ny fanatanterahana ny programa mpanjakana. Any Hosy mitona ny rehetra anova toetran-dratsy ny gouvernora ny Orombe. Olon-dratsy tsy misaina hoy ny gouvernora ny faritra raha nahita ny fahasimbana fananam-bahoaka. Volana vitsivitsy lasa tokoa mantsy dia tsy toy izao io toerana io. Tany karakaina no teo amin'ny jardin public ta io Hosy io. Faly ireo kolonga fa manana toerana afaka ilalaovana sady tsara. Akory anefa ny hagagany fa nisy nanimba sahady ny zavatra napetraka. Tsy misy fafinaretana ankizy sahirana sy fisokafany saina izy ireo mba mahatsapa fa ankizy izy ireo. Mila mifaly hoy ny gouvernora ny faritra. Ireo fanetry be ny firenena vitsenisa ireo no misarika atsika hihemotra na ny maro aza efa vonina ny higoka fampandrosoana ka isamia isika sarotiny amin'ny fanajana ny fananana iombonana. Fanabeazana no dikan'io manomboka amin'ny kely fa kay tsy mbola vorosaina ihany koa ny lehibe sasantsasany. Nongotana ny fefy mahafinaritra vita hosodoko no pitehina ny kilalao tao anatin'ny fefy natokana ho any ankizy hoy izy hatrany. Ary ny amaranantsika azy dia famindram-pitantanana teo amin'ny secrétaire général vaovao. Voatendry ho secrétaire général ny ministra tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy andrisan'ny filan-kevitry ny ministra tamin'ny alarobia 1 janoary Andriamatoa Rasamuelina Andry Fidiniaina Moïse. Izy no handimbiny toerana Andriamatoa Mamtina Andriamanjato secrétaire général teo aloha. No tanterahana tamin'ny 2 febroary ny famindrana andraikitra teo amin'ny izy mirahalahy ary tampirahalahina no nanatanterahana izany teo amin'ny bureau ny MEDD tao Antsahavola. Ny sotra sy nankasitraka ka ny secrétaire général teo aloha ny ministra tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Fontaine Max Andonirina ary ny tsodrano sy ny rarisoa ny secrétaire général vaovao ihany koa mba hahavita be amin'ny adidy amanandraikitra izay sahaniny manomboka izao. Izay sera tomboko lasy tomboko vavy amaranako an'ity vidéo antsika ity. Manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina ndrenevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levany amintsika tao matavatagazy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirarisoa. Mitiavako no tsy mio, vomeka me mito. Sasa
no ti foku mbaleva atulu chono kaza myangati iza utianye from my head fitya bakono kaza to watala za tianye but I was fully love you. Laza tena tiane falnina mnya faranye. Iskwano tena tia sa kwambalo. Iskwano tena tia. I know you malani ko. Azam yangati